efa mivoaka ao anatin'izay itsika la grande braderie de Madagascar izay ihany koa moa ilay boky andihan'ny fafolo DVD ihany koa fampianarana manao charcuterie mampianatra ny maro mba hay azy reny zany araka izany ary dia apprenti mag io no anaran'ilay vokatra izay vokarin'ny Articom ho itenenterana ihany koa ny laharana teo aloha rehetra tao anatin'ity vokatra ity. Zay ato amin'ny apprenti mag zany dia mbola faly manolotra anareo ndray ny édition vaovao numéro 10 izay misy ny charcuterie izay ahitana ny cervelas, mortadelle, pâté de foie sy maro samihafa. Mbola izy zany ny édition faharoa ao aorianan'ity édition voalohany amin'ny charcuterie ity ary mbola iverina ihany koa ireo boky rehetrarehetra nanomboka hatrany amin'ny édition 1 ka hatraty amin'ny édition 10. Manentana anareo zany izahay mba handalo ety amin'ny braderie fa efa mivoaka ary efa maro ireo nahazo tamin'ireo boky ireo koa manentana tanteraka anareo zany izahay ianareo izay mpanjifan'ny apprenti mag dia vonina lalandava zany izahay amin'ny fafampo anareo. Raha misy zavatra tsy azonareo dia vonina tanteraka ny tenako ny alatsinainy sy ny alarobia amin'ny fafampo anareo any amin'ny buraoan'ny Articom eo Analakely izay efa voatondro ao anatin'ny boky. Misy ihany koa ny fampianarana maimaim-poana izay zany mabraderie an'izy ity raha ny ivelany nareo no mividy dia boky anankiroa zay vao mahazo fampianarana ray fa raha ty amin'ny braderie nareo no mividy boky ray dia mahazo ilay fampianarana ianareo mandritra ny indray andro. Dia mbola manentana anareo izay atao amin'ny Articom na ny apprenti mag mba ividy ireo bokytsika ary anaparitaka izany raha Madagasikara satria efa maro tamintsika tokoa no nahita tombontsoa tamin'izany boky izany. Ampianary teo amin'ny fianarako efa nianatra zany dia nahita n'ity boky ity dia nividy ary tena nanampy be dia be teo amin'ny fianarako ilay izy dia tena tsara ilay boky. Tsotra sady raha manaraka tsara n'ilay zavatra voasoratra ao anatiny zany dia tena tsotra ilay izy.